fa zavatra anisan'ny nanaitra ny maro ary nahavariana ny fahitana vao tena nivony tambazotra ihany koa tamin'ny herinandro iny koa ty hoe natsahatry ny filoha fanavaozana ny fifandraisana ara-tafika amin'ny la Frantsa. Ndeo rahantsika aloha fanazavany. Nahato ny filohan'ny fanavaozana ny Republika Madagasikara ny Colonel Michael Jandemirine ny fiara-miasa ara-tafika eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara raha ny vavoana avoakan'ny gazety ny France Afrique eto Madagasikara Thomas Dietrich Omaly miaramila Frantsay miisa 10 miasa teto Madagasikara no efa nomeny mpitondra malagasy baiko mba tsy hiverina eny amin'ny toeram-piasana eto intsony ho ihany ny lahatsoratra avoaka ny mpanao gazety vahiny io noho ny famoahana ny sokosoko ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny fiaramanidina ny tafika frantsay no tena antony fanapahan-kevitra io hoy ity mpanao gazety vahiny ity. Mbola manohy tsara ny fiara-miasa ara-tafika Madagasikara nefa ny miaramila frantsay amin'izao ho ny mpanolotsaina manoka ny filohan'ny fanavaozana Gérard Andrialimir Vasson androany. Tanina manao tanandafy aho koa hoe inona ny marina ve sasy marina tikely zalahy sy marina io zavatra misy izy misy miaramila mizanona any an-tranona amin'izao fotoana izao dia misy koa miaramila mbola manohy tsara ny coopération militaire miaraka amin'ny gendarme polisy ny tafika dia mbola miasa ara-dalàna tsara zavatra rehetrarehetra ao. Tsy fahotana be no sady tsy voalohany ihany koa nisy ny famoahan'ny frantsay antsokosoko andreo filoham-panjakana tamina firenena ka ho tonga amin'ny zava-nisy toy ny tany Niger ka nandroahan'izy ireo ny miaramila frantsay hoy Gérard Andrialimir Vasson. Lelazan'ilay mpanao gazety hoako hoe tezitsika noho ny exfiltration ny tafika français naningahy Rajoelina na izaho nangataka hoe tsy modany vazana io maninona moa nalainy vazaitsy fa ngamo zany fahotana be sady voalohany sy voalohany sady farany nanaovan'ny français exfiltration ama chef d'état salamreny ny exfiltena zao ny président tany Niger dia nohoan'ny nigériane ny miaramila fa sy grave ohatran'izany iny io azonao fa isika malagasy vao misy gazety vazany teny dia hoe fa drama be matokesana androany ela fa sisy basy hipoka zany io. Efa tapaka tamin'ny taona 2017 ihany koa aza ny fifanarahana ara-piara-miasa ara-miaramila tamin'ny la Frantsa hoy ity mpanolotsaina manoka ny filohan'ny fanavaozana ity. Ary ny fandroana ny tafika français zany ane tsy hoe fifiona moa ny manao coopération filoropolo fa misy dia misy ny coopération militaire avec la France ni un accord de défense sika nefa tapaka tamin'ny 75 tamin'ny 72 efa tsy nisy sony dia androany ve sika vo tena tapaka indray ny accord de coopération na moa zany l'accord de défense zavatra fa tsy nisy depuis 72 ane tamin'ny andany ny angany tafika français teto tao ivatry tany ansiranana dia tsy hitako zay mahatonga an'ilay olona mbola miteny an'izany hoe tapaka ny accord de coopération ka zavatra inona ny tapaka eo ka zavatra tsy nisy sy sona le zavatra. Miisa 7 moa ireo avy amin'ny tafika frantsay mpiara-miasa ara-miaramila Madagasikara tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha ny nambaran'ny mpanao gazety ny France Afrique Thomas Dietrich. Reny rehetra reny dia anisan'ny vaovao songadina ary miteraka resabe tena nivony tambazotra avokoa dia tsika zany mampatsiahy sady atao hoe miresaka makasika an'ilay zava-misy mitondra fanazavana moa zany iny ny avy eo anivony ny fiadidin'ny Repoblika amin'ny fanavaozana mikasika an'izay hoe fifandraisana ara-tafika eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara izay. Tavaverina somatsara eto sika afaka tonga dia mandray ny antso raha efa misy aho raha tsy mbola misy tohizantsika ny adihevitra eo anatrehan'ilay zava-misy isany hoe nresahan'ny filoham-panjakana omaly raha tonga tetsivato zany ilay zavatra manetikitika teo anatrehan'ny hoe miresaka an'ilay géopolitika ihany tsika dia misy an'ilay resabe ary ezahana voizana ny antambazotra tserasera amin'izao fotoana izao no hoe ampiditra mpifindra-monina Amerikanina eto tsika dia nisy hoe fangatahan'ny Amerikanina nitsoron'ny filoha roa zany fa hoe nisy an'izay fa hoe Madagasikara mbola tsy namaly tsy namisetra no mikasika an'io. Mpifindra-monina moana moa io hoe noho ny ady sa noho ny anoana lay olona zany hoe voaroka avy any États-Unis dia alefa tia Madagasikara. Nisy fiaviana ange reny olo reny. Tokony averina any amin'ny tanina zany.
raha nitsotra indrindra de miverina any amin'ny taniny izy de miantoka réinsertion ny américaine ny atao hoe réinsertion de hoe misy spécule kely n'le olona azahoany miorina sy mivelona any amin'ny le tany alehany fa reto ve zany apatride zany hoe le olona tsy manana tsy manana tsy fantatra hoe firenena inona sa firenena inona itsika eto nge taloha arany jios efa saika nalefa teto amintsika tamin'ny andron'ny Hitler hoe Madagasikara malalaka ka alohan'ny anapa-kevitra sy resahana momba an'izany tsara jerena ihany ary tsara jerena koa ny aiza no ale raha sanatriny vavaka andrombaka ny tany hovoleniny mody misy tany eny manko hoe tsisy mamboly tsisy inona nefa rehefa misy miorina sy mandrombaka azy eo de fantatra ihany hoe io mba hitsonjovanay ny rahatra zay naika ahoana ny atao an'io zany ohatra fotsiny zany raha olona manana qualification ndray hoe reto ny zavatra hainy sy entiny aty Madagasikara hanampy amin'ny antsika zany tokony jerena daholo zany tiaka olona mitsotsoka ny fotanana ataony ohatra le atsika sasany reto mila tsinjovina daholo mihitsy zany fa ny tany aloha eto amintsika izay mahatonga an'zareo tamorainy ohatrany io ngambany ny tany eto amintsika raha mihoatra amponina mbola malalaka ny tany fa ataovy ao an-tsaina koa fa io ponina io mitombo io ary misy arena daholo reny tany ohatrany hoe malalaka reny de zany angamba mahatonga an'zareo hoe andefa an'io aty ny tambiny no mety manahirana ny mpitondra atsika fa raha entina fotsiny ohatran'le resako teo le izy de ohatrany hoe tsotsotra manaiky manda arakarak'izay tombontsoantsika eo fa le tambiny inona ny tambiny zay ny tsara fantatra ankoatrany hoe ny tambiny zay mety ho azontsika de ny tambiny hafa koa hoe rehefa tsy zany de tsy hananovinay ty tsy hananovinay ry zany ny tsara mazava amintsika zany no itsika vahoaka tsotra tsy de malala an'izany aloha hatramin'izao ka betsaka ilay endrika isehoany eo anatryan'ilay hoe atsisiky ny firenendehibe ny fanontaniana mipetraka zany zao amin'ny lafiny anankiray ohatra hoe sao sanatry raha mijery an'ilay hoe fitaovam-piadiana sy ny sisa indray ty hoe sao sanatry fitaovam-piadiana $1 mivadika arena $100 zany lay endrika hoe mety mampiady hevitra sy irena sy ametrahan'rehetra fanontaniana hoe inona no tambiny inona no mangarahara ao anatin'ireny satria amin'ny lafiny indray mety hoe stratégique ilay izy misy tsy ambaraterim-panjakana fanaizana zany manahoana mety hoe mba elan'ilay mirorosaina ny olom-pirenena sarytsika mahalala bebe kokoa ny mampirorosaina gne de le tsy mahalala tsy malala za zao eo de isay patatro fotsiny mba teneniko teo hoe sao de zao sao de zao sao de zao ny mpitondra ny mahalala bebe kokoa sy fenofeno kokoa an'io teto arange ohatra ny tao ny efa nisy fotoana ohatra nisy andian'olona vahiny nampidirina teto nisy fotoana tao nisy afrikanina nisy fotoana koa tao nisy avatia moyen orient aty nisy arabo sy ny sisa tsy nazava tamintsika mihitsy reny mako zao de ho lasa malagasy rehefa ary tany aloha nisy sénateur ohatra nangataka mihitsy hoe resaka hoe zoom-pirenena sy fijerena manokana an'izy ireny teto Madagasikara tao anatin'ilay fitondrana talohan'ilay teo raha tsy disony raha firenena natanjaka tsika de mipetraka isan'olona tsirairay aby zay te hiditra eto reny de misy ny famolahana azy hoe zao tsy maintsy fipetra fianonao zay anao vao aneto raha natanjaka tsika ty zao de amin'ny andihany mihitsy ny tediavin'ny bekitana alefa ty amintsika tsy hay ka betsaka lay endrika isehoany ary lasa vazovazy ty tranga anankiray ty ohatra zany misy teratany sinoa teraka tany Onanina lasa teraka lasa hoe tany Betania misy ihany koa ohatra mampiseho sary mitazona basy-panjakana zay ohatran'ilay tsy fitazona civil raha ny fahitana azy ka ny somary vazovazy apetraka ny olona de hoe manahoantsika eo anatryan'ilay endrika fanjakazakana tahaka an'ireny raha misy malagasy eo ohatra na koloniely malagasy mba mandeha mitana basy any Pekin mba mampiteratera tahaka an'ilay sary anankiray maneho an'ilay hoe manahoana ny
amedratsika fitsipy taloha sy any anatin'ilay lalàna sy ny sisa satria matoko misy an'ireny misy raha ohatra zany hoe makatany ny vahiny na mibodo na manao ampimamba ny arena misy malagasy misy mpitondra fanjakana manome fahefana an'izy ireo manome fahefana azy ohatra ny réunion taty sakay ny mialavany izy zany ohatra ny resaka socio-économique ny alahany tany hoe olona tediavina zay asiana azy fa olona tsy de anina loatra tonga aty izy mahazo tany be ao sakay zay voatery ny ala tao izy moa tamin'ny 2020 ohatra zany ange ny ahina amin'ilay izy le niteneniko teo hoe de tika miorina amina velaran-tany na de velaran-tany ohatran'ny hoe tsy miasa aza io nge misy antso elana tsiny manapaka misy antso etety ara miaraba salama toko mirabanareo salama toko mirabanpe de mirabany ndiakosta arabo de anakiananao apa le resaka zava-misy eto amin'ny tanàna zany zao no atamin'ny fanatiramahoazy zany fatera ibilo reka fatera ty mahatira ohatra rera ity apodanary ity zao paty misy mandeha jiro atera popresa ka ozy aho hoe de parisana votady any votovoso ty tale général de tera tapaky ty vira ba tena hoe tera misy kolonel tao fa tena nafinahity fa tena nandeny fa ranokoma le fakoma ata ohatrany zay tany asa raha de teknika izy na hoana fa tena lata ihany isay de momba le zava-misy eto zany raha fomba zany de manara-baovao amin'ny télévision zany zay manara-baovao de hoe namana ny fotonjara vatomanga tatatasa zany fanjakana zany manana fitonjara ihany amin'ny zava-misy ary tena vaovana ihany fainany aby da hoe tena normal fa mahafinaritra kolonel fa raha ary zafy fa tero fa nanjarazany wala izy vita momba le jirama aloha de maheno an'izay zany jirama tsika eto angano afaka maly an'izay moa marina tokoa fa ohatrany misy fifanonjon-javatra le izy hoe tonga le généraly de lycée de stage iny de le stage sanatreany fafantanina zany apitaksika toy la PNT any sanatry tokoa ve misy sabotage tsy manontany fotsiny tsika tsy afaka ny amatsika tsy manana ny ao anaty siramany mety avaly an'izay ary aperaka le izy hoe rehefa hitantsika fa nety ny teo hatramin'ny teo de jero ahoana ny nahatsara azy de atao fomba raikitra eto amin'ny firenena izay nahatsara azy zay fa tsy atao hoe kisendrasendra indray mandeha sy ny sisa jirama zao tsara miresaka an'le atao hoe contrôle qualité mihitsy na jiro na ny rano eny topoko araba mandroso toko izao ranga ny zavatra hitako zany aloha am'izao raha mifanaraham-baovao dia ohatra ny hoenjakenjana ihany ty le hoe misy olona forokavy any États-Unis zany ireo olona tsy teratany amerikana idedavana firenena andray azy de zany hoe moa zany hoe misy an'le iraka manokana an'nga filoha Donald Trump niona tamin'ny colonel Michael Randrianirina asa re monsieur Constant fa ianao olona fa elany misehatra teo amin'ny resaka politika fahitako nytira raha ty zany taolana satria isika am'izao fotoana am'izao mitady an'le fiandrianam-pirenena tanteraka kanefa tonga nga Donald Trump sy mizay fantatsika ny fombany anery ny fitondrana malagasy anday an'ireo olona reo raha aloha tokony hoe anao fanambarana mazava no présidence satria ny fiandrianam-pirenentsika ny voatsitsika faharoa fanontaniana petrako aminao zokobe Rabetzona Costa raha ianao teo amin'ny toeran'ny colonel Michael amin'izao fotoana izao na ianareo tao amin'ny toka MFM inona reny mba tombokevitra mety atomotra ho azy satria tsika zao tonga amin'ny firenena hoe
emotra matyrainy be androso matyrainy be satria rehefa tsy mifanaraka amin'ny ranga any États-Unis ny eritrerony dia ho avy izy anao barofo zany ino am'izay ohatra ka ny Venezuela io zao hoe ngia Nicolas Maduro tena ilay miatreriny tao Venezuela dia io entiny tsaraina any États-Unis kanefa resaka pétrole any ao ambadika ka raha ianao re monsieur Alexandre Constant no mitoerany Michael na afaka manolosaina azy ianao inona reny mamety tokotseritra atolotra ho azy fa indraikiza nikira raha tiana dia tsy de resahana de lasa conseiller tampoka eo raha za mihitsy aloha na eo mitorany ana tsy eo mitorany mampirisika mafy mihitsy ampikiondoa reto sokajy reto farafaratsiny ny sarababem-baoka tsotra ohatra atsika satria ny loatra atsika manana an'le saina avy de mahatsapa na amin'ny fomba na amin'ny fiaraha-miaina sy ny sisa de fa olana anakaraha iny fa indrindraindrindra ny olona ao anatin'ny inona filazana indray tsy hoe fitsikilovana fa ny renseignement sy ny sisa eto amintsika ary matanjaka ry zareo amin'io eny fa ny atsika ny tiako lazaina hoe tena tokony manana tsipiriany momba an'izay olona kaparika zany fa tsy tonga de hoe iny vagy ray de alefa eo de misy terroriste na misy olona anina koa tafiditra ao anatin'le hoe reny dimanjato alefany aminareo de anankiray iny zany ny any amin'ny polisy ny any amin'ny sapapitsik'ilovana antsika zany iny ny anankiray de any amin'ny teknisianina ny fambolena ny fiompiana ny minina sy ny sisa rehefa hita hoe inona daholo le zavatra miaraka amin'ireo olona nanao inireo olona inona ny mety ho alehan'ireo reo nge mety olona tanàn-dehibe fotsiny mihitsy io raha hoe olona niditra tany États-Unis tsy ara-dalàna sy ny sisa de nroan'ny Amerikanina ny tanàn-dehibe reo no mivatana mangary reo hoe any ambanivohitra iompiomby de atanàn-dehibe tsika ary ahoana ny zona mandray an'ireo fa ny tena iringiriny lehibe ary tokony mandalo any amin'ny anteny mera-pirenena asa mora mba manao ny asa momba zany ny anteny mera-pirenena fa mampimengy ny asany ao dia ny aminy hoe vonina amin'izany ve tsika zany hoe rehefa vita ny ankety rehetra de vonina amin'izany ve tsika inona mifepetra eto amintsika ho amin'izany tokony mety efa manampanolo-tsaina tanora izy ao de tokony alainy hevitra koa reny de zay rehetrarehetra zay ny raha zazany fahamalinana eo amin'le malagasy rehetra zay afaka ikondom momba n'io raha anakaraha io manko mipetraka eo fa maro koa ange ny miditra eto amintsika eto ary de te ioromponenana eto ary mitondra zavatra mampimety zay nataoko hoe le sarababem-baoka ohatra atsika oviana koa nidirany tyle hoe mangalatra tova atao sorona satria mahaingana ny fisondrotan'ny harena sy mahaingana fahazona fahefana avany Afrika ange ny viany zany ity le manentsika varira ty avao Afrika ange ny viany io rehefa mibosesika teto le afrikanina lasa misy an'ireny eto amintsika mba verina kely ary aloha zara eny ary tonga soa no tiako ambara zany resaka politika aloha taloha zany mbô za hoe misosamitsosa mandeha matany any le fiainam-pirenena amin'izao fa ny tiako gazarany anazy taretako efa mivelarany mba ny tena fa etoka zay tena hoe tompona raitra sy manam-pahetana efa mitarana mizany lazanana io lasala après kilomètre raga filana fa tabapta teo amin'ny rivo io lalana io efa fahavahatra amin'izao hoe tsy namboary izy io zavatra fa io ihany ka lalaka teto Antananarivo eto avara tariny tanàna io ary hitany manapefa taraina teko koa zany nandikany lana maromaro zany mba miapa za fa tena misy fialatra eo amin'ny dimanjato sakany matana amin'ny lalana io ary tena fototra le lalana tena ohatra anenentra mba avoatra mba mandehan'iny akasika sy ny anina rehetra zany efa mba vita smart eo zany le lalana io fa iny amina iny fa tena mbola tena mamotoka tatela de za za mba amendazy an'le nandraika ao nandraika ao betana zay tombotoveritano ary lalana mahasolo mba miarika ao debite tanàna mba averona zany misy fa etrapre kilomètre io tsy mba vola betaka tondo mba mpahamainga reka io mba amboary lalana io ohatra betaka lalana io
so ohatranao napita an'izay fa efa mitondra ny teny le vahoaka rehetra hany zao ianao tamin'iny dia ny radio mampita ka ilona sy antenaina mba ho tafita amin'ny tompony ndraikitra samihafa raisina aloha ny antso ary satria efa somary mainao ilay fanazavana sy fijerinao teo zoko be constat Ravelson ao raisina aloha misy antso